Zany candidat mpanjakana. Zany candidat orange ary zarety. Saripady zany eo anaty fifidianana satria fanjakana tsy manana candidat. Tsy manaraka ny lalàna ary tokony ho disqualifié zany iny candidat iny. Firendehibe eo anatin'ny Amerikanina nefa ny zareo reo filoham-pirenena perinasa manao propagandy. Amiko zany tokony mba tonga saina kely atsika zany atsika malagasy zany Hanenina tongotra mantanana ny candidat Arlala Ramanantsoa tena andreny andraikiny tokoa ny CENI manoloana ny fanitsakitsahany lalàna mifehy ny fifidianana ben'ny tanàna. Nilaza izy fa izy rery no candidat mpanjakana ary izy rery no candidat volomboasary. Nefa fantatry ny rehetra tsara fa ny fanjakana dia fanjakana ny malagasy fa tsy fanjakana ny volomboasary. Ary ity fivoizany ity resaka ity no mety anafoanany CENI ny firotsako-fidiny ho ben'ny tanàna ny Antananarivo. Mety afara amin'ny disqualification raha lazaina fomba hafa. Tsy vitany hoe ny rehareha fa izy rery no candidat mpanjakana fa mbola ny rehareha ihany koa fa azy ireo ny tanàna Antananarivo. Ary tsy maintsy ho batain'izy ireo ny fandresena amin'ity fifidianana ben'ny tanàna ity. Zao zany candidat mpanjakana. Zany candidat orange ary zarety. Aza mieritreritra lavitra ny sainareo. Zany ho izy. Ary isika miaraka no hibata amin'ny fandresena. Aza misababaka zany. Rehefa tonga eo atsika ny tanàna. Ahoana? Iza mafy. Isika mafy tsika rôle. Atsika ny tanàna. Atsika ny tanàna sa ahoana gouverneur? Ahoana député namana? Anisan'ny tanàna. Anisan'ny tanàna. Atsika. Anisan'ny tanàna. Mafy. Tsika vehivavy no mahay manadio. Tsika vehivavy no mahay mandamina. Ary zao anankifito ny candidat. Za ihany mitondra jipo. Zany tena mahay mandamina. Zany mahay mahandro indrindra. Zany mahay mipasoka. Zany mahay manasa vilia. Ohatranareo. Aiza le oraka. Dia ozy izy ny sasany hoe io koa ve dia vita. Tsy mbola hainy zany loham-behivavy zany. Ahoana zany vehivavy zany rehefa vonona. Andao asao atsika. Asio orakoraka mafy be mihitsiny atsika vehivavy. Mazava ho azy fa tsy faly amin'ny fahanginan'ny CENI ny ankabetsan'olona, indrindra fa ny avy eo amin'ny antoko tiako Madagasikara. Satria efa tsy takona fenina ny fandikan-dalàna ataon'ity candidat volomboasary ity izay mitony tena ho candidat mpanjakana. Fanehoan-kevitra vitsivitsy no aratsika ito fa kosa ndao jerentsika ny fanehoan-kevitry generaly Ravalomanana na filohan'ny antenne-meran-doolona. Ity fanehoan-keviny ity dia taoriany fifidianana filoham-pirenena tany États-Unis. Nanamarika ity filohan'ny Sénat ity fa tsy manana olana amin'ny fidiran'ny filoham-pirenena am-perinasa antseritra amin'ny raran'ny fifidianana izy. Satria raha ny azy manokana dia firenendehibe toy ny États-Unis dia efa nametraka modely nanao propagande ny filoham-pirenena am-perinasa. Ny tena ampitaina dia zao ny lalàna mifehy ny fifidianana ito amintsika izay mifehy ny olo-mpanjakana tsy hanao propagande tsy hiditra antsehatra amin'ny raran'ny fifidianana dia tokony averina dinihana. Ny firenendehibe toy ny États-Unis dia efa nametraka modely enina dia ny président am-perinasa aza afaka manao propagande. Raha mpifandraisana amin'ity raharahany Arlala Ramanantsoa ity dia tsy manana olana amin'ny fitononana ho candidat mpanjakana ity filohan'ny Sénat ity satria ny firenendehibe mihitsy no efa nametraka modely. Ety amintsika koa zao dia ferana mihitsy hoe atram'izao ihany manao propagande ianao. Nefa ny endry zareo andro mpifidianana ary mbola manao propagande zareo. Tsy haiko hoe inona mahatonga an'izany tsika ve no mandray fanapahan-kevitra zareo no manao an'ilay izy ny firenendehibe eo anatin'ny Amerikanina. Ohatra ny manahirana kely aza zay. Manarak'izay aty amintsika koa zao dia hoe tsy mahazo manao propagande mihitsy ny olo-mpanjakana. Nefa ny endry zareo filoham-pirenena perinasa manao propagande.
amiko zany tokony mba tonga saina kely atsika malagasy zany tsy haiko fa atsika zatra mijery fa tokony mba manomboka manana ny fahaleovan-tena atsika. Etsy andany nefa misintona laklosy tsy ankijanona ny avy eo amin'ny fanoherana fa indrindra avy eo amin'ny antoko tiako Madagasikara. Manameloka tanteraka ny fanginan'ny seny izy ireo ary tsy mankasitraka ny tsy fandraisan'ny seny andraikitra amin'ity candidat Arlala Ramanantsoa ity. Efa hita soratra mazava ho izy ireo fa tsy manara-dalàna no sady manao tsinontsinona ny lalàna amin'ny fifidianana ary tokony disqualifiena ity candidat Arlala Ramanantsoa ity. Nanamafy solombavambahoaka Todisoa Andriamampandry fa tokony foanana tanteraka ny firotsako-fideny Arlala Ramanantsoa raha ny fandikany lalàna mifeny fifidianana no jerena. Araka izany dia any amin'ny seniny baolina ary miandry fanapahan-kevitra izay ho raisiny ny avy amin'ny fanoherana. Tsy manaraka ny lalàna ary tokony ho disqualifié zany iny candidat iny satria izy mihitsy no miteny hoe iza no candidat mpanjakana. Tonga dia averany amin'ny seny zany zao ny afaefana sy mitsara fa dia andraikitra ny seny iny mandray andraikitra ao anatin'izay tsy fanao zany dia ho hita eo zany raha ho disqualifié na ahoana zany hoe inona ny fepetra tokony ho raisina zany amin'iny candidat izay miteniteny foana tahaka ireny. Satria zany dia mitodika any amin'ny seny iny nisy saitsika fa tokony isy fepetra reny, tokony isy dia tokony disqualifié mihitsy zany ny candidat ao anatin'izay. Ka raha mbola tsisy zany dia tsy azo atokisana zany ny seny eto Madagasikara tena voaporofo raha mbola tsy mandray andraikitra zany amin'ny zavatra tahaka ireny satria tsy mety ary tsy mendrika zany ao anatin'izay. Novalian'ity solombavambahoaka mivantana ihany koa ny fizahozahoana izay nataon'ny candidat Arlala ny hoe azy ireo ny tanàna, azy ireo ny tanàna Antananarivo. Raha ny toe-java-misy no jerena dia tsy tokony asa irehareha ity candidat Arlala Ramanantsoa ity manoloany zao fampijaliana vahoaka ataon'izy ireo zao. Ao ny tsy fisiany rano, tsy fisiany jiro, tanàna voretra, maloto, ny embouteillage manao ny ataony sy ny sisa. Ka raha ny amin'ny manokana dia tsy tokony rehareha. Fa raha misy olona tokony rehareha dia ny antoko politika tiako Madagasikara satria azy ireo tanteraka ny tanàna Antananarivo fa izy ireo kosa dia miezaka manetry tena satria tsy tokony misy ireharehana. Ny tokony ireharehany tiako Madagasikara dia zao rehefa tafavoaka mpandresy Madagasikara, rehefa afaka ao anatin'ny fahantrana ny vahoaka malagasy. Zay ary mbola zay no tokony rehareha fa zay tsy mirehareha ao anatin'izany satria tsy afaka rehareha zay raha tsy tena hoe afaka amin'izao fahorian'izao ny vahoaka malagasy monina eto Antananarivo. Tsy afaka mirehareha zay raha tsy miadam-pinaritra ny vahoaka malagasy monina eto Antananarivo satria tsy an'olo tokana Antananarivo, tsy an'olom-bitsy Antananarivo fa ny malagasy rehetra tsy vaky volo zay monina eto Antananarivo zay vohatry ny firenena malagasy. Naneo ny heviny manokana ihany koa ny avy tao amin'ny miara-manonja tafitohina no sady sorena amin'ny fanitsakitsahana ny lalàna amin'ny fifidianana nataon'ny candidat Arlala Ramanantsoa. No amafisina tao anatin'ity fandaharana miara-manonja ity fa tsy manana candidat ny fitondram-panjakana. Ny fitondram-panjakana dia fitondram-panjakana malagasy fa tsy ny fitondram-panjakana volomboasary irery. Araka izany saropady tena saropady ny teny izay navoaka ny candidat Arlala Ramanantsoa izay candidat ho ben'ny tanàna Antananarivo atolotry ny vovonana volomboasary. Voahosihosy tanteraka ny rafifidianana ary tokony ho disqualifiena ity candidat ity raha ny fanehoan-kevitra tao amin'ny miara-manonja. Dia efa filazana mihitsy candidat mpanjakana. Saropady zany eo anaty fifidianana satria ny fanjakana tsy manana candidat. Ny fanjakana tsy entité, ny fanjakana tsy association. Fa mafanjakana zay dia fanjakana izy fivondronana asa sy andraikitra marobe sy fahefana marobe zany natao hoe fanjakana. Raha eo mandreny izy amin'izay fotoana izay. Ka sy ny fizahozahoana, ny antony hoe fizahozahoana zany dia filazana hoe izaho, zay nge le mahatonga an'le teny malagasy hoe fizahozahoana, izaho candidat mpanjakana dia le endriky le fifidianana mihitsy no vohososy amin'izany fotoana zany. Le zotra n'le fifidianana mihitsy no atao tsinitsinina satria misy tonga dia manavaka avy hatrany
fa misy moteur angeza be machine angeza be an'le rafim-panjakana zany hanoana an'ity olona anankiray ity kanefa de mempe de qualité daholo no tokony ho candidat zay manaja ny lalàna ho amin'ny raharaham-pifidianana matoa samy candidat dia ny fehezan'ny lalàna iombonana manerina amin'ny Madagasikara amin'ny commune 570 na afeny ny fepetra ahafahana mirotsaka hofidiana condition d'éligibilité ny candidat rehetra fa tsisy fanasongadinana hoe candidat mpanjakana fa ay zany ty ahatra am'izay ty no amarin'ilay candidat tamin'ny sabotsy fa tena misy le candidat mpanjakana. Ankoatr'izay nanao valin-kafatra mahakasika ny fizahozahoana zay nataony candidat Arlala tamin'ny andro vitsivitsy lasa zay. Ity fanehoan-kevitra ity dia saika mitovy tamin'ny fanehoan-kevitra solombavam-bahoaka Todisoa Andriamampandry. Toy izao ny valin-kafatra. Ity candidat ity mitony tena ho mafy ary misoratena ho tompo tanàna. Ny fanontaniana napetraka dia zao: mafy amin'inona ny candidat volomboasary, mafy amin'inona ny antoko volomboasary. Fampijaliana vahoaka, délestage, tsy fisiny rano, ny loto fako manerina ny tanàna sy ny sisa tsy voatanisa. Raha tena manana politika madio dia tsy tokony asa irearea manoloana izao fahorim-bahoaka izao, manoloana ny fanapotehana ny fiainam-bahoaka ankehitriny izao. Mpiaradia fitondram-panjakana Orange dimy solombavam-bahoaka anareo, enina ny amin'ny tim, raha etsy vato azy ny tim, valo alina no azonareo ka mafy amin'inona nareo, mafy amin'inona nareo ilaza fa anareo ny rôle nefa isapokotany misy olona tsy faly amin'ny zava-misy eto Antananarivo renivohitra. Rôle amin'ny ahoana ianareo, rôle amin'inona nareo par rapport amin'inona, en vertu amin'inona nareo ny rôle. Fampite-andalana tsy fakahitana, fako tsy fakahitana, tondra-drano tsy fakahitana, fanotofana tany tsy fakahitana, loto tsy fakahitana, olona sahirana tsy fakahitana eto Antananarivo renivohitra, embouteillage manempotra an'Antananarivo renivohitra, loto fofona pollution manempotra an'Antananarivo renivohitra, tsy misy rano, tsy misy jiro. Rôle amin'inona ianareo, mafy amin'inona ianareo. Etam-pamaranana dia zao: malasaitretra tokoa raha mitazam-potsiny ny CENI na vovonana maleo tena misahana fifidianana manoloana ny fanitsakitsahana ny lalàna amin'ny fifidianana ataony candidat Arlala zay natolotry ny candidat volomboasary. Tsy vahiny amin'ny tsirairay izao toe-java-misy izao raha ny volomboasary no manao fihetsika tahaka ireny. Hatramin'izay dia ny CENI dia mametraka ny candidat volomboasary dia toy ny zanaka ny trano, tsy azo atao ninina na dia efa mandika lalàna aza, tsy azo kitihana ny firotsako fidiana na dia efa hita fa manitsakitsaka sy manao tsinitsinina ny lalàna amin'ny feny fifidianana. Araka nefa voizitsika matetika eto amin'ny chaîne roa telo dia manantena foana isika ny fotoana manova zavatra. Iza mahalala fa efa niova fomba famindra ny CENI, efa niova fomba fiasa ny vomera maleo tena misahana fifidianana ankehitriny. Araka izany dia antenaina ny fisiany fanapahan-kevitra entitra ataony CENI amin'ny tindray mitoraka ity. Ary izay ihany koa mamarina ny vidéo tsika androany, azadino misabone sy manisy jamany vidéo tsika amin'ny manaraka indray.